Mbola ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tanànan'ny voavonjy, ny tanànan'ny voninahitra. Tanànan'ny voavonjy, ny tanànan'ny voninahitra. Ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy toko 20, andinin'ny 9 hatramin'ny 14. Mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity, vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely 7 izay manana lovia 7, dia ireny mitondra ny loza 7 farany ka nanao tamiko hoe: avy ety dia asehoko anao ny ampakarina vadiny zanak'ondry. Ary nitondra tamin'ny fanahy ho any amin'ny tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneo any tanàna masina, dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspy, manganoano toy ny vato kristaly. Ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12. Ary misy anarana voasoratra hoe dia ny an'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3. Ary ny mandany tanàna dia misy fanorenana 12, ary misy anarana 12 koa eo, dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tanànan'ny voavonjy, ny tanànan'ny voninahitra. Naseho teto ilay Jerosalema vaovao, tanàna masin'Andriamanitra. Raka ny voalaza eto dia ambara fa tanàna masina nidina avy tany amin'Andriamanitra io Jerosalema vaovao io, feno ny voninahitr'Andriamanitra, feno ny famirapirantan'Andriamanitra tahaka ny vato jaspy sy manganoano toy ny vato kristaly. Ny vato jaspy sy ny vato kristaly sahady dia efa maneho izay famirapirantan'ny voninahitr'Andriamanitra zany, ka dia feno ny voninahitr'Andriamanitra ny tanànany. Hitantsika tsara fa raha vao ny antso sy ny fidy mpanompo Andriamanitra, tahaka izay nifidianana an'Isaia mpaminany ohatra, dia feno ny voninahitr'Andriamanitra ny trano, feno setroka nameno ny trano. Raha vao ny antso any Jeremia mpaminany Andriamanitra na Ezekela, dia hitantsika mandrakariva izany voninahitr'Andriamanitra zany. Ary raha tonga tetỳ an-tany Jesosy Kristy dia niakatra teny an-tendrombohitra niaraka tamin'ny mpianatra, dia nanelatselatra taminy ny voninahitr'Andriamanitra. Reny rehetra ireny dia fisantarana sy fanehoana ny apahany amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Fa rehefa tonga any amin'ilay Jerosalema vaovao kosa, dia tonga amin'ny fahafenony sy amin'ny fahatanterahany ilay voninahitr'Andriamanitra manenika ny tanànany. Ambara eto arak'izany fa feno ny voavonjy io tanàna masin'Andriamanitra io tanàna ny voninahitra io.
samy hitantsika soratreto na ny isa 12 izay samy maneho ny fokom-pirenena 12 sy maneho ny apôstôly 12. Tao amin'ny testamenta taloha dia sary entina anambarana ny voavonjy ny firenen'i Israely 12 ary dia nambara mihitsy fa avy amin'ny jiosy ny famonjena. Sary manambara fa ireo no loharanony famonjena. Ato amin'ny testamenta vaovao kosa dia ao amin'ny Kristy no misy ny famonjena, dia miainga teo aminy sy ireo mpianany ny famonjena. Any amin'ny filazantsara aza dia ambaran' Jesosy Kristy mihitsy fa ireo mpianatra 12 rehefa tonga any amin'ny seza fiandrianana dia hitsara ny firenen'i Israely 12. Ambara arak'izany fa mihaona ao amin'ity tanàna masina, ity tanànan'ny voninahitra ity, ny voavonjy ny testamenta taloha sy ny olombovonjy ny testamenta vaovao. Tanàna tsy mialon-jafy, tanàna anehoana fa tsy mizahatavan'olona ary mamonjy tamin'ny vanim-potoana rehetra Andriamanitra ary manangona izany ho any amin'ny voninahiny, ho any amin'ny tanànany. Mazava zany fa tanànan'ny fahamasinana, tanànam-pamonjena, ilay tanànan'ny voninahitra. Efa ambara mandrakariva tahaka ny mofinainantsika tamin'ny herinandro iny fa ny tsy masina tsy mba hiditra any, tsy hiditra any ny manao vetaveta sy ny mandanga, tsy ho any fa hoy ny voalaza hoe any ivelany ny alika sy ny mpanao odi-ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, izay rehetra tia lainga sy ny mpandainga. Dia miomana ary, omano ny fonao, omano ny sainao, omano ny fananao ho feno fahamasinana, omendrika andova ilay tanànan'ny voninahitra. Omaninao dia ny ankehitriny, omaninao dia ny etỳ an-tany ny fandovanao ilay tanànan'Andriamanitra. Tsy mandeha ho azy akory izany fa miankina sahady amin'ny fiomananao, miankina sahady amin'ny izay rehetra ataonao etỳ an-tany, omendrika ny tanànan'ny voninahitra ianao. Andriamanitra ry havako, ao amin'i Jesosy Kristy dia mandray ny olona rehetra izay vonina sy manetry tena anatin'azy marina tokoa. Fotoan'izao nda ho ary zato izy, omany teniny ankehitriny ny mandrakizay ianao. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay, ilay manomana toerana voavoatra ho anay. Ianao nefa niteny hoe aza malahelo fonareo fa andeha ka amboatra fitoerana ho anareo. Ilay tanànan'ny voninahitra, ilay tanànan'ny fiandrianana, ilay tanànan'ny famonjena, tanànan'ny olom-boavonjy. Dia indray Tompo, manomana ny fonay sy ny sainay, ny fananay, hiatrika ny tanànanao, omendrika andova ny tanànanao Andriamanitra. Amin'izao herinandro vaovao izao dia mitondram-bavaka izahay ny raharan-davanandronay, ny asa sy ny adidy aman'andraikitra, apetraka sahady eo am-pelatananao, omeo fahazotoana, omeo fikirizana, omeo fahombiazana Andriamanitra mba hahomby amin'ny zavatra rehetra atao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.